Valomerabantsika tsy avindray atratra izao sabata maraina ny fahavalo folo volana aprily izao. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mitsahatra indray amin'ity anio ity ary ihany koa mihavana amin'Andriamanitra ary ny rina dia eto mivitahina sy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ny isika. Lenderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay fa nomenao tombontsoa lehibe indray an'io dia ny ahafahanay mandray ny teninao. Hitezanao tombo hiasa ao anatinay tsirairay avy ary aoka hitombo faharetana ary ny toa hijoro mandrakariva eo aminao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Raina Matio 4:7 sy 7 manao hoe ary nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo dinio tsara ny faniriany voankazo any an-tsaha. Tsy mba miasa na mamboly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Amen. Ny fitafiana dia io dia ahitana lafin-javatra manokana ny olona sy sokajin'olona anankiray. Ny fitafiana miraratry ny mpanjaka lehibe indrindra izay napetraka teo amin'ny seza fiandrianana teto an-tany dia tsy mahatoraka ny akanton'ny lilia izay tsy misy petina izay asa tanan'Andriamanitra. Men'Andriamanitra antsika ireo zavatra tsara tarehy ireo fanehoana ny fitiavany mba ahitantsika marina ny toetrany. Tsy natao hivavahantsika koa ireo zavaboary ireo fa natao vakiantsika eo amin'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra. Boky mivelatra tokoa ny natiora ka ny fandalinana azy dia hanome antsika fahalalana momba ny mpahary ary hisarika antsika eo aminy ireo zavatra mahasoa sy tsara tarehy nomeny. Hoy ny Matio 4:9-13 sy ny 1:30 manao hoe ary raha niahitra any an-tsaozy izy izay haniany anio ka atsipy ao am-patana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra tahaka an'izany tsy maika va ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no tafianay. Betsaka tokoa manko ny ahiasy ny tebotebo-tsapanao mahakasika ny ho avinao, mahakasika an'izay hohaninao sy hosotronao ary izay ho tafianao. Miteraka harerahana be, miteraka stress, miteraka alahelo ihany koa ary manafoy ny androntsika ny asa mafy sy ny fitebotebena mifanjaika amin'ny fisehosehoana izay tsy mahasoa akory amin'ny fitafiana. Ny mpamonjintsika dia tsy maniry fotsiny ny ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra eny amin'ny voninkazo tsara tarehy manodidina antsika fa tiany koa ny anarantsika avy amin'izany ny lesona momba ny fahatsorana sy ny finoana sy fitokisana tanteraka amin'ilay raintsika any an-danitra. Raha mikalifatratra an'Andriamanitra ny hanome endrika tsara tarehy an'ireo zavatra tsy manam-pofinaina izay tapahina sy maty ao anatin'ny indray andro monja, manao ahoana re ny fiahiana fatratra sy ny fanomezan'ny zavatra ilain'ireo zanany mpankatoa? Akory ny fahavononany hanome azy ireo ny fahasoavana ho ravaka sy ny herin'ny fahendrena ary ny toetra izay tody sy malefaka ho fiaingona. Tsy takatra ny sain'olombelona ny fitiavan'Andriamanitra. Midadasika toa n'izao tontolo izao izany, avo tahaka ny lanitra ary maharitra mandrakizay. Koa tsarovy aza fa hain'Andriamanitra ny mombanao rehetra ary tsarovy rehefa mahita ny zavaboary rehetra isika fa raha ireny ary tafian'Andriamanitra amin'ny akantony maika va ianao izay voavidin'ny rano Kristy amin'ny rano madio ihany koa. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany fitiavanao izany. Ampio izay Tompo hijoro matoky amin'ny fanarahana anao. Esoriny tebotebo izay misy ao an-tsainay mandrakariva ny amin'ny fiahinany amin'ny ampitso ny hoavin'ny taranaka rehetra fa satria napetraka eo am-pelantananao ny momba anay dia ianao ny mahalala izay mahasoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.